ilay kapoky ny fijaliana. Ahoana ny amin'izany loha hevitra izany? Tianao ve izany? Mahafinaritra anao ve izany loha hevitra izany? Ny faharoa, Andriamanitra manao tsia amin'ny vavaka angatahana zanany. Tianao ve izany? Inona ny tianambara ao anatin'izany? Manasanao hiaraka hitinidinika indray isika androany. Ampifaliana mandrakariva no iarahako aminao amin'ity andro misokatra mahafinaritra ity. Mino aho serisy lahatra fa navian'Andriamanitra aminao ny heri nandritra ny alina natoriana. Sa tsy izany? Azoko antoka fa no tanteran'Andriamanitra taminao satria Andriamanitra fitiavana izy. Andinika aloha hevitra manokana isika androany ka dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainao na izy any an-danitro, misotranao izay no fitiavana sy ny famondram-ponao ka mbola afaka manohy ny dinidinika indray amin'ity androany ity. Apetraka ampelantananao izao fotoana izao mba ny fanainao masina mihitsy no hitarika ny zavatra rehetra ary amela ny tsy fahatanteranay ianao. Minaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, miroso ihany ny diantsika vita ny fiaraha-misakafo omaly dia indro Jesosy fa tonga ao amin'ny saha anankiray atao hoe sahan'ny Getsemane. Izy andray tsy mbola nahalala an'izany eo amin'ny tontolo kristianina. Getsemane, tao ny toerana anankiray nisy afidianan'i Jesosy hitondrana ny mpianatra mba hivavahana. Tao no mba niandrandrahan'i Jesosy ny mpianatra mba hampahery azy. Tao no toerana anankiray izay nantenain'i Jesosy fa hiaraka iombom-bavaka, hiaraka iombo-pahoriana aminy ny mpianatra. Rehefa nandao ilay tanàna mimanda an'i Jerosalema avy nihinanana ny Paska Jesosy, dia nandalo teo amin'ny lohasahan'ny Kidrona eo amin'ny saha anankiray teo teza tendrombohitra izy. Dia tsy izy io tendrombohitra io, isa io, fa sahan'ny Getsemane. Ny sahan'ny Getsemane dia midika hoe famiazana menaka, izany hoe toeram-pamiazana menaka oliva teo amin'ireo manodidina izany tantara izany. Ary rehefa nihita tao amin'io saha io, Jesosy dia nitondra ny mpianatra. Zao no voalaza amin'ny filazantsarany Marka 4:40 ka ny 2:20. Ary tonga tao amin'ny saha izay atao Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra Petera sy Jakoba sy Jaona izy ka dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fa dirany lovana loatra ny fanahiko toy ny efa faty. Mitoera eto ka miareta tory. Ary no naloso kelikely izy dia nikoga tamin'ny tany ka nivavaka mba hialana izany olo izany amin'ny raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko ny zavatra rehetra hainao. Esory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny anao. Tolona mbavaka izany saha ny Getsemane izany. Hitantsika teo fa rehefa niditra ilay saha, Jesosy dia nasaina nipetraka ny andry azy ny mpianatra. Fa niroso lavidavitra kosa izy sy Petera, Jakoba ary Jaona. Kanefa aveo dia nasainy niandry azy indray izy reto farany, fa dia nandroso alolo kely izy mba hivavaka, toy ny hoe nandeha irery. Misy dika ny toe-javatra io mpiara-midinika amiko. Fa ilay Jesosy teo akaiky ny mpianatra dia manambara fa andao azy tsikelikely ny mpianatra ka ho irery tokoa izy. Epetrehana n'ilay ady mafy, ilay fijaliana izay ho avy tsy ho ela. Ry mpiara-mianatra namako, teto dia mivavaka ny talao Jesosy mba ho esorina aminy ilay kapoky ny fahoriana raha sitrapon'Andriamanitra izany. Nampiasa ilay teny aramenianina hoe amba izy, izay midika hoe ray. Tsy midika hoe dada araka ny fanazavantsika io teny io, fa teny tena mihoatra lavitra
ny hoe abaraiko dia maneho hoe fisindroam-pihavanana akaiky dia akaiky amin'ilay rainy izay tsy azo ny amaivananao vinanaoviana ny taraina tamin'ny abarainy Jesosy. Raha azo atao esory amiko ity kapoaka ity. Inona zahatra nitranga ny lefitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy. Ka na dia nivavaka aza mba lesorana n'ilay kapoaky ny fahoriana dia hitantsika tsara ny fisotroan'ny tantara fa toa tsy namaly Andriamanitra. Toa nanao tsia nivavaka natao amin'i Jesosy. Tsy analin'ilay kapoaky ny fahoriana Andriamanitra satria amin'ny alalan'izany fanandramana izany no azahoany izao tontolo izao famonjena. Raha nanala kapoaka zany Andriamanitra dia tsy ho tanteraka ny planiny famonjena. Eto ry mpiara-midinika amiko dia ny zavatra nitranga natory ny mpianatra. Ry Simona, matory koa va ianao? Tsy mahazaka miaro tory na dia ora iray ihany va ianao? Miareta ary tory ka mivavah. Dia lasa indray izy dia nivavaka Jesosy ka nanao tao ilay teny teo ihany izy. Ary no nivavaka no ny amin'ny velona indray izy dia nahita azy natory fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hita izay havaliny azy. Ary fantelony hoy Jesosy matoliary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Taboka teo nefa aoka izay efa tonga ny ora. Endro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika fa efa akaiky ilay hamadika. Ilay kapoaky ny fijaliana nandà nanao tsia ny vavaka ataon'i Jesosy ny rainy. Eo anatrehan'ny toe-javatra sarotra dia tena mahafinaritra mihitsy ny hoe mahafantatra misy namana mba manohana anao mampahery anao. Kanefa teto indrisy fa tsy niaraka tamin'izany ny mpianatra. Fa niriny Jesosy tao Getsemane ny mba hampaherezany rehetra namany. Intelo izy no nitady izany fampaherezana izany. Intelo anefa izy ireo no restory no ny farany. Nivoaziny Jesosy izy mba handroso araka aminy hiatrika ilay fotoan-tsarotra. Vonona Jesosy fa ny mpianatra tsy mba toy izany. Ny Jesosy tsika tsy mba miemotra satria amonjy anao izy. Ianao no asa. Jesosy tsika tsy matahotra, tsy miezaka ny ilefitra hiala amin'ny toe-javatra sarotra eo anoloany. Ho famonjena anao izany. Vonona Jesosy fa ny mpianatra kosa tsy mba toy izany. Ry mpiara-mianatra namako izany manahoana ny fihetsem-ponao tao anatin'ny Getsemane. Manahoana ny fihetsem-ponao tamin'i Jesosy tsy nahazo valiny. Manahoana ny fihetsem-ponao ny amin'ny toerantsika olombelona izay manaraka an'i Jesosy kanefa indrisy restory. Ny faniriko na dia eo azany toe-zavatra izany hoy Jesosy mitsangana tao andrositsika tao hiatrika. Mirary ny fitahiny tompo ao anao indray amin'ny ity tontolo andro ity. Ka araka raha ny teny Jesosy mitsangana andeha isika dia manasanao tokoa ny ten'Andriamanitra. Mitsangana andeha isika hiatrika ny tontolo andro miaraka amin'i Jesosy. Koa dia ny fiadanan'ny tompo ane ho anao indray ary manasanao indray hiaraka hidindinika amiko amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra fa dia hiaraka hivavaka isika maranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao indrindra ny amin'ny tantara, ny amin'ny lesona izay nomenao anay androany. Lesony teninao dia mitondra fiainanao anay. Ampio izahay mba hanaiky ny fitantananao ny fiainana tsirairay avy. Ka raha hiatrika ny tontolo andro izahay dia aza mahafohina mahasaraka anay amin'ny anaran'i Jesosy.